voalohany dia mananitra ny arahaba ho antsika vaoaka malagasy tsy vatovolo manaraka an'izao resadresaka zay fanaovantsika eto ary mamerina koa ny fiarabana tratriny taona vaovao 2026 sika rehetra ary mangataka am'ilay naharitsy manam-paharoa mba ho taona zina hitondra fombiazana fanovana zay kasaitsika amin'ity firenenantsika itia taona vaovao ity. Zao angambany no tafatafa voalohany fanaovantsika vaoaka malagasy taoriana ndreny etsika mavaivay etsika nitakina fanavaozana ary koa etsy-bahoaka zay natongavatsika am'izao fanovana izao. Miarabantsika ny tenako amin'ny mahasolombavambahoaka dia andraikitra lehibe izany andraikitra mahasolombavambahoaka izany ary tsy vitan'izany ihany koa mbola nahazo toerana filoalevitry ny antenimieram-pirenena ao anatin'ny faritany Mahajanga, zany hoe miamitombo ny andraikitra azo sy sahanina ka ao anatin'izay zany tsy maintsy manaja ny fitsipika rehetra manaraka an'izay toerana izay fa azagaga nareo raha ohatra ka tsy hita ohatra ny taloha, zany hoe isaky ny zavatra mihetsika dia tsy maintsy miteny fa amin'izao fotoana izao tsy anjarako no manao an'izay fa anjarantsika vahoaka satria tsy am'fanoherana intsony ny tenanay fa ao amin'ny fanjakana ao anatiny zany mitondra ny anjara brika manoana an'izao fanjakana fanavaozana zay mijoro amin'izao fotoana izao. Io no misy eo ary izy no mitondra ny fanovana zay nolazainy dia toanatsika zay. Alohan'ny hidirantsika amin'ny zavatra nangatay ny vaoaka Mahajanga, io moa na dia olona anankiray na roa na telo mangataka ny tenenantsika amin'ny zavatra tsy mazava aminy dia tsy maintsy avalitsika zay ampahendrena ampamendrehana ihany koa. Mangataka ihany tsika hoe inona moa ny fanovana misy ao Mahajanga. Manana olana Mahajanga taloha amin'ny resaka rano fisotro madio ary ny fokotany rehetra dia tanan'izay olana izay ka amintsika miresaka zao ty fanjakana zay mijoro ity dia efa nitondra vahaolana raha tsy laza antsika fanolorana forage vao herinandro roa lasa izay. Amintsika miresaka zao misy famatsiam-bola avy any amin'ny Banque Mondiale zay ametraka sy ny bendrano telo lehibe ao Mahajanga zay vinavinaina ny fahavitahantsika ary fahafahantsika misitraka rano tsy misy olana ny tampon'ny tanàna Mahajanga sy ny manodidina mandritra ny 50 taona. Ka inoako zany amin'ity taona 2026 ity tsy hisy olana aradrano intsony ny tanàna Mahajanga vily. Zay aloha dia fa zava-baovao zay vao anomboka ny appel d'offre iroso amin'ny fanatanterahany asa ny entreprise zay nahazo an'izay tolotra izay. Ka zay ny tiako ilazana hoe fanovana hitatsika efa misy azo tsapaitanana fa zay tsy tia hitan'izay moa zany dia asakasaky n'izay fa raha ny fanovana manerana Madagasikara zany misesy amin'izao fotoana izao mandra-pahatongavatsika amin'ny concertation nationale isafidianatsika ny rafitra zay hitondranantsika eto amin'ny firenena any afaka mandray anjara ny olona rehetrarehetra ny fifidianana zay mifanesy eo na filoham-pirenena izany na solombavambahoaka na sénateur na bena tanàna. Ka tsika androany tafatafa makasika ny fanontaniana ny tadiavinareo alohany tiako tsapanareo fa ny solombavambahoaka nareo tsy niova, mbola le afakandro ainareo tamin'ny mbola tsy solombavambahoaka, mbola le afakandro tao anatin'ny fanoherana, mbola afakandro ao anatin'ny fitondrana. Zany hoe tsy zavatra niova eo ny principe zay joroantsika dia miady amin'ny tsirary ary mitaky ny isiany mangarahara. Zay foana ny principe-tsika, tsisy zavatra miova eo. Ka ovaliko moa reny fanontaniana tsy manome tsiny aho satria ina ny antony mety afangaron'ilay olona zany ny resaka fanaovana asa sosialy sy ny fanaovana politika
ary ny asany solombavambahoaka amin'ny ankapobeny. Ka zay zany mety mifamaofao zay zavatra zay satria ny atomboany fanakianana antenako ary za maneky an'izay amin'ny mampitondra za maneky an'izay ary tsy tezitra aho ary tsy amalifaty an'izaniza dia ny tsy fahafantarana zavatra tena misy marina. Ka ho antsika rehetra zany tokony ahaizantsika anararoatra amin'izao fanovana zao hitaky ny zavatra rehetrarehetra zay manjavozavo tsy mazava. Azadino nefa fa ny olona zay mitsikeray amin'izao mazava ho azy dia olona niaraka tamin'ny fitondrana teo aloha izay olona tsy azo atao ninninina tamin'izay hatramin'izao. Zany hoe tiako tenenina zany olona mahavoavidy fanjakana, fitsarana, ny fitandronan'ny filaminana, ny douane sy ny sisa. Tiako lazaina zany zay no ampim-pisian'ny solombavambahoaka hoe ahoana ny fomba rehetra ahafahana mandrava ny tambazotra io atapy-tanànany Mahajanga zay nametrahany vahoaka fitokisana amiko noho ny toetoetra zay ananako ny fomba fiasa zay nataoko nafantaranareo ny député nareo. Resahintsika zany mahakasika ny hoe inona ny zavatra nitranga tamin'ny le 26 septambra teo atapy-tanàna Mahajanga. Maro moa nanontany hoe taizanao nandritra ny fotoana maro tsy hita. Azadino fa talohany nandehanako nisy vidéo nataoko ho tonga aho hiaraka amin'ireo zay anao tolona ny Antananarivo. Tamin'izay mbola fotoana zay napetraky ny Clémence sy Baba ihany. Tamin'izay fotoana zay zany dia efa nanao déclaration zao hanampy anareo any Antananarivo hidina an-dalambe hirotsaka an-dalambe. Tazomiko ny teniko ary hitanareo zao tany Antananarivo nanomboka ny tolona nanomboka mandra-pilefasany Andry Rajoelina ary nipetrahan'ny présidentsika ankehitriny. Assumeko zany satria fantako na horipaka atsika mianakavy ao Mahajanga ao tsisy fialan'ny fanjakana zany na tsy mampietsika ny volony mpitondra zany aty amin'ny foibe zany fa niakatra mihitsy solombavambahoakanareo nanampy tosoka ny mpitolona tany Antananarivo. Zay ny fipetraky fa manontanonareo taiza hoe nariako ny vahoaka Mahajanga tsy narina nareo fa nikendry ny tsaratsara kokoa atsika ahafahantsika mampiresura ny tolona zay nataontsika. Tanteraka izy iny soratsika le nahary fa hafadozan'ny firenena. Ny point tsara zany fantatra atsika tao Mahajanga tamin'ireny fotoana reny tsy nisy fihetsiketsehana zany tao Mahajanga ho an'olona ankoatrany mpianatra teny amin'ny anjerimanontolo sy ireo ray aman-dreny vitsivitsy niaraka amindreo. Fa ny olona zay miteny amin'izao fotoana izao zany tsy nandray anjara tamin'ny hetsika nisy tao Mahajanga na indray mandeha ary. Reo mpianatra reo no namony ny aindreo nidina an-dalambe isan'andro nisy ny nanakasakana, nisy ny nampijaly azy ireo, nisy voatazona tany amin'ny violon. Zany zavatra nisy tao Mahajanga. Reo olona tsy hitantsika reo zany le mitsikera be am'izao zany manenjika ny député am'izao olona niaraka tamin'ny fitondrana tao ka tsy magaga zany. Zavatra nisy tamin'ny le 26 juin le 26 septembre. Nisy ny vidéo mbola ao izy. Jereonareo nahazo tatitra fa hoe misy olona nanao fihetsiketsehana dia nanaovako vidéo hoe mandehana nareo manao fihetsiketsehana fa aza manimba fananan'olona. Jereonareo vidéo ao aza manimba fananan'olona. Mbola tsy nihetsika kory reo olo reo eo amin'ny 15 na 20 personnes teo amin'ny jardin Kaila efa nandeha zany amin'ny famakina dokany teo atapy-tanàna Mahajanga. Iny zany resahintsika manokana io. Tiako lazaina zany tsisy fihetsiketsehana, tsisy manifestation tamin'ny le 26 nisian'ny vakitrano reny. Zay moa no lazaiko hoe iny zavatra iny zany no manina mba ahafahana mipaingotrahy sy ny mpiaradia amiko. Azavaiko aminareo zay fandiany zavatra zay. Rehefa talohan'io fandehanan'io famakina fandrombana fananan'olona tamin'ny andron'le 26 septembre efa nisy andiany jolay nandiany tanora maro no karamaina tamin'ny fotoana iny 1 million à 2 millions ny karaman'olona anankiray. Za moa zany eto manome sopapasady ho an'ny mpanao fanadihadiana
ary afaka manampy aho amin'ny enquête zay atao. Karamaina 1 million à 2 millions reo tanora reo tao ampasika ny foibendreo. Za tsy te teny foko fa fantatra izy reo. Izy no nampanao recrutement, izy no nanakarama ary nandritra ny 3-4 andro io karama io. Ny mpitarika karamaina 2 millions 5, ny chef d'équipe karamaina 2 millions, ary ny mpanatanteraka karamaina 1 million par jour nandritra ny 4 andro. Raha olo-tsotra tsy mahavita manao an'izany, raha tsy olo organisé tsy mahavita an'izany, raha olona tsisy mpamatsy tsy mahavita an'izany. Zay ny fandehan'ireny gros bras tamin'ny famakina fananan'olona reny. Anampiako azy BDB ny opérateur économique 3-4 teo no niantso ahy nakan'olona vola, nakany ireo soi-disant sécurité civile sy ny mpitandro filaminana ho tambiny tsy vakina ny magasin izy reo. Nisy ny nakana 100 millions, nisy nakana 50 millions, niantso ana zaho aty Antananarivo amin'izany. Misy anarana eo amin'ny 15 eo ireo magasin zay nakana vola tamin'ireny, fantatra n'olona naka vola. Ary efa niantso ny procureur général eo tamin'izany, niantso ny procureur tamin'ny première instance, niantso ny commandant CR, nangatahako hoe omeonareo ahy ny fanadidina. Mbola mpanohitra aho tamin'izany. Azonareo tsara ny fipetraky. Androany ambaratsika ampahafantarina antsika zay zavatra zay mba tsy hinanam-bolontsika. Zany hoe natao reny zavatra reny tsara homana mba ahafahana zany minculpe anay. Mino ay maromaro nareo raha tsy niongana andro rajoely fa tany tsy afahy angamba nisy ahy tany amin'ny prison nisy andreo mpiarady amiko reo. Jereo nareo tsara rehefa tonga ny famakina, fantatra nareo tsara zany Cosmos zany, zany Baobab City zany, à 40 mètres miala ny arrondissement, 2e arrondissement raha tsy diso ka 40 mètres wa zany hoe 2 minitra anao tonga eo. Ny io toerana io eo tena ampovoan-tanàna Mahajanga, zany hoe na ny gendarmerie pirenena, na ny tafika malagasy, na ny police pirenena zany rehetrarehetra ao Mahajanga tsy tonga 5 minutes tonga amin'io toerana io. Nahita nareo to? Raha nahita nareo ny tazapotsiny. Eo zany ahitanareo hoe misy manœuvre zavatra nomany fanjakana tamin'izany foana io hoentina amelezana ny adversaire rehetrarehetra raha ohatra ka tsy mitondra amin'ny fahongazana ny tolona natao. De jereo nareo tsara ny vidéo reo miteny hoe niaro magazay. Ary amin'ny rond-point arry reo zany manao cinéma, manapoka basy, sasany moa nanapoka basy, mitazona antsy, famaky sy ny karazany. Fa le magasin fa vaky tamin'izany fotoana zany. Efa mandeha le fandrobana. Zay zavatra hitantsika teo. Fa raha olona hoe tena hoe organisé rehetrarehetra tsisy afaka manao an'izany. Sarotra zany hoe andeha maky fananan'olona raha tsisy olona maniraka. Hoe tsy vitany mivorivory eo ane, mivorivory ane tamin'ireny fotoana reny ty firina lacrymogène. Raha police foana manapoka baky, ataotsika fotsiny manao tir en l'air. Manao tir en l'air fa tsisy olona mijanona eo nandray. Fa tsy nisy zany. Cinéma fotsiny zavatra nandalo reny de izy iny hitatsika amin'ny endriny iny. De androany hosokafana fanadidina mba hivoahany mangarahara ho an'olona rehetrarehetra voasarengotra tamin'ireny, na ny olona victime mahazo ny zony na ny mpanao ratsy hoentina anivon'ny fitsarana, tsaraina de mena ny sasy tandrify azy. Inona ny fahotako amin'izany amin'ny mahasolom-bavamboaka anahy amin'ny toerana na voafidy ahy mampanjaka an'izay fahamarinana zay, mampanjaka an'izay fanovana zay amintsika ao. De fahotako ve zay, fahadisoako ve zay, fanenjehako olona ve zay, fankahalana ve zay. Samia misaintsaina antsika fa ny afakandro zay fantatrinareo nomaly mbola izy amin'izao fotoana izao. Ka aza ataonareo afakandro raha ohatra ka mamela andreo zavatra rehetrarehetra reo tsy mitohy. Ary tsisy afaka anery ahy hanajanona an'io na milliard 2 milliards ateronareo amiko. Tafiditra tamin'ireny sécurité civile, tafiditra amin'ireny mpitandro filaminana. Manana
source ao hanampy ny mpanao ankety amin'iny zavatra iny. Zay zany makasika an'iny zavatra natao tamin'le 26 zay namakina fananan'olona reny. Misy tompony magasin adiniko moa zay nandefa sary amiko vitsivitsy hoe tia ny olona zay nitarika teo amin'ny vidéo tena milaza mihitsy hoe avereo zao mamaky de miditra nareo rehefa aveo. Zany hoe organiser zany ao tsara sary raha tsy lefa tao izy fa tsy maintsy ho fatapoko fatapirenena izany olona izany. Ka tiako lazaina zany raha nareo mahita hoe zahay nanao an'igny mahita preuve kely na mitovy amin'ny bolongany fasika anankiray potiky ny fasika anankiray miala amin'ny masolo mbavamboka za tsy mila esorina ny minute miala aho. Raha ohatra ka fanandray anjara amin'ny zavatra tsy manjary ao amin'ny tanànantsika ao mametra-pialana hiala ao anatin'ny teny miram-pirenena. Zay zany tsetretra tsy aritra ampidiriko koa makasika ny Antananarivo taty hoe nandoro téléphérique non tsy nanao an'izany zay. Nivoaka zahay andeha montsy fivoriana de ignitanareo misary iny akory ny afalian'ny vahoaka samby ravoravo. Nandrara aza natao tadidiko tsara teny présidence teny hoe aza simbatonareo fa fananatsika ihany io. Zany no natao nandrara an'ireny olona saiky ihany ka tany amin'ny téléphérique de nitoizana ny dianay. Ataoko entre parenthèse zay mba azava aminareo fa tsy manana tsisy diantananay nandray makasika ny fandrobana rehetrarehetra teto Antananarivo. Zay zany makasika ny 26 septembre ka ho tonga ny fanadihadiana. Tokony ho faly tsika hoe zay no nandrasantsika tsy nisy teto Mahajanga raha zay. Tokony ho ravoravo tsika hivoaka ny marina fa nefa gaga zao lasa nivadika attaque personnelle ho an'ny député zany zay zavatra zay ka reny matoa zany niditra amin'ity asa ty dikan'izay tsy matahotra masomena. Ray zay voalohany. Faharoa tsy matahotra tsiny amin'ny zavatra marina satria tsiny manody tsiny mahavoa raha ohatra ka misy tsy raha reny nataonao. Fa raha tsinin'olona victime ny hadalana taony azy zany olo samby ty painao ambiny tengenany fa za tsy miditra amin'izay fa ny fantako fotsiny mirosony ankety fantatra ny olona rehetrarehetra nanao an'igny angambany tsy misy olona mizaozao amboniny lalàna amin'ny tanànatsika ao. Zay zany makasika an'iny aoka atsika zany tsy nanambolony fotsiny hoe fankahalana na tsy fitiavan'olona fa fitadiavana ny marina sy ny rariny sy ny nitsiny satria misy fananan'olona simba ao noho ny complot atao ka nampitany filaminana anao zakainao raha fa tafiditra anatiny eo anao na ianao zay olona bras droit ny fitondrana teo aloha zakainao io rehefa tratra ao anao fa aza ilika amin'ny resaka valifaty mihitsiny fa tena hoe zavatra nataonao no itsarany fitsarananao tsy miditra zay amin'izay fa manaramaso no atao koa mandeha sa tsy mandeha ny fanadidina misy risoriso sa tsy risoriso zay fotsiny no atao koa tapitra eo ny asany solombavamboaka. De iditra tsika satria tanànatsika io efa lazaiko benibeny varavarany ratsy zany Mahajanga zany tamin'ny fitondrana teo aloha. Mamoaka tsika Jamala mandeha Komoro mandeha Mayotte. Tadidinareo zao saika anao ampamoaka ny encerclevany force ny tranoko satria andeha amoaka raha goavana tamin'ny tanànatsika tamin'izany mbola tsy solombavambahoaka saiky nanao déclaration fotsiny nanao ampamoaka makasika ny corruption au niveau tao Mahajanga fa saiky nagnapoka ny resaka vary zao tamin'izay fa nodidiny force dia nahenako fotsiny le izy de nadedina za tamin'izay hoe inona daholo ny source anao de navoakako reto daholo ny source-ako de tsy nisy zavatra nahazo ana fa nakasisina de nipoka feran'ny vary. Ilazako aminareo fa misy olo miaina mivelona ary sambatra amin'ny alalany fanaovana zavatra tsy manjary amintsika. Mamoaka Jamala mandeha Mayotte, Maurice, Comore, aiza tsy afantarantsika an'izany. Ary zay ny fehezandreo ny PMF transport maritime zany ahafana micontrôler an'izay. Zay le teneniko misy olo ambony lalàna mahavita mibaiko ny transport maritime, mahavita mibaiko ny douane, mahavita mibaiko ny mpitandro filaminana rehetra. Zay zavatra nisy tamintsika tao. Misy trafic d'être humain
na tsika mampiditra clandestin avy any Comore mandeha miditra Madagascar, na tsika mamoaka andreo Comoriana zay alefa tsika mandeha Comore na Mayotte. Niala tany Nosy reo mifindra amitsika a Mahajanga ao. Zagnahary angala baraka andreo igny nisy fahatolona 7 atratra, misy ny Somaliana, misy ny Malagasy. Fa mafy io réseau andreo, fa zao vonina hiatrika andreo amty fanovana ty. Satria Rajoelina ndraiky Ravatomanga fa tsy eto zay ray piahy andreo. Ka za tsy matahotra hiatrika andreo firongondreo. Zay ny défi ambarako anareo. Tsy maintsy mivoaka vedette niza nandeha mitondra andregny olo regny. Eto tsika tsisy olo mifamitaka. Tsisy trasina vedette, potika vedette na gilet de sauvetage na potika sambo na inona fa faty 7 fotsiny amparitaka amin'ny torapasika. Saiko nanao manœuvre dilatoire reo avy any Nosy Be ino faty miala Nosy Be ve tsy latsaky Ambanja, tsy latsaky Analalava, tsy latsaky Mahajamba fa Majunga aty mihitsy. Satria nareo mieritreritra olo miné, olo adala nareo. Niala tamitsika ta Majunga teo iza jiaby mana vedette, ary iza jiaby mpanao anio aferana mpitaritra clandestin mandeha Mayotte ndraiky Comore. Iza mpanao anio iza. Tsy marina ny mpitandro filaminana, tsy manana renseignement mahakasika an'izany. Zay mahatonga ana miteny hoe tsy maintsy miova ny appareil sécuritaire ao amitsika ao. Tsisy zanaky Mahajanga sy tsy zanaky Mahajanga zany andesonareo any zay fomba fisainana zay fa ambany loatra. Ny famarinana takitsika. Na zanaky Mahajanga anao rehefa tsy manjary anao de vandana kary anao zay. Fa aza milafilafika hoe zanaky Mahajanga afaka andro manenjika zanaky Mahajanga. O io ane tsy baka Mahajanga. Igny resaka anareo igny resaky n'olona mandrovitsihy député nareo tranquille amizay. Ka haiko tsara izy io misy zanaky Mahajanga tsy maintsy ho tratry agnatiny ao. Ary zanaky n'olona avy amin'ny tanàna hafa tsy asaky anao anio. Fa tsika Mahajanga ao 7 olona maty. De tadiavinareo zany ho totofana tsisy ouverture d'enquête, ary tsy tohizana n'enquête, tsy avoaka hoe iza mpanao anio. Fa raha miteny anio de fa io afaka andro tsy zanaky Mahajanga, io izy olona tsy manjary. Hafahafa ihany fomba fisainantsika raha ohatra manaiky zavatra ohatran'izany i-persiste amitsika ao. Ka izy fambarako anareo mpitondra fanjakanao tsy ankanavaka. Raha mahita risoriso ataony afakanjo samborinareo afakandro fa zaho tsy ho namanareo. Hitanareo zao tsy milafidafika aminareo. Tsisy mpiasa-panjakana namako zany, mpiara-miasa tsika. Fa zay tratry miaraka amin'olo manao ny affaire maloto reo, miala tsiny, miala fondro fa tsisy intervention azo ataonareo aty. 7 reny olona regny faty teo. Amin'ny farany tsy maintsy hojerentsika ino hoe aiza iny. Mbola tia Antananarivo fa lerany tonga io hoe aiza iny, iza nanao an'iny. Tsy marina zany niala tamitsika ao fantatra iza ny tompony vedette mpitondra an'iny. Ahoana moa misy malagasy maty ao. De tsy nisy aritory ve tamin'ny fianakavianan'olo reo. Fantatra hoe fa nisy olona avy any Ambanja niala regny tonga tao Mahajanga. Aiza fianakavianan'iza. Iza ny napetrano azy ta Majunga. Reo vahiny reo hôtely taiza nisy andreo. Ka hadalanareo tamin'ny andro Rajoely ataovinareo am-posonareo ao. Fa tsika zao fanovana ary ho avy izy io, efa hitanareo izy io. Fa betsaka no mialokaloka any am-ponja no ny hadalana nataony, sasany mandalo fanadidina amitsika miresaka zao no ny risoriso nataony sy ny zavatra tsy manjary nataony, fa azahodina any amresaka hoe zay zanaka an'izao, zay zanaka an'izao, zay antoko zao. Betsaka ny zavatra tsy nandeha teto matoa tsy tafarina ty firenena tia tamin'ny fitondrana teo aloha. Zay makasika niny faty 7 iny de ho an'izay nanao an'izay ndana teronareo amin'ny mpitandro filaminana ny vatatenanareo hoe zahay tompony sambo iny. Fa tsy faty tsy tapotipotika eo dikan'izay ny vonoina reny olo reny satria fantatra fa 40 millions no mitondra olona mandeha any Mayotte. 17 zany de firy zany 400 millions olona folo dikan'izany fa any amin'ny 700 millions zany nahazo ndreo tamin'ny zavatra iny de natsipindreo agnaty rano agny regny olo regny.
mahavita raha tsika mazenga betsaka ny zavatra vitatsika ao. De mila ho tazomina ny vipitsara zay namandreo, mila ho tazomina ny mpitandro filaminana zay namandreo, de député no mahazo tsiny. Afaka miresaky nareo raha hoe anao ne fagnateranay 5 millions par mois na 10 millions na anao ne famenay vary na famenay vola. Afaka miresaka nareo raha ohatra ka nisy an'izay. Fa tsy azonareo am'zany ao. Raha hafa resaonareo fa tsy zay. Zay zany mahakasika ny resaka fahatolon'ny kararana atao Mahajanga. Idiratsika ny resaka fahaverezan'ny sambo AW. Za hoe de milaza aminareo ministre ny transport moa any zaho aty fa raha zaho tany de nampionina amin'ireo tompo-kavana zany ny ministra vaovao. Io tsy baiko baka amin'ny Ravatomanga ohatra ny taloha teo, satria le tompon'le sambo mifakazo amin'ny Ravatomanga de ny ankety rehetrarehetra zany tsisy mandeha, de ny olona rehetrarehetra zay amoka marina mahazo menasy amin'ireo tompo-kavana reo. Tsisy an'izany tsony zao. Ary ho hitako mpitandro filaminana vita anakana an'io. Ho jerentsika ao zay. Anareo zany ilaza eto hoe fa tsy asako ve manara-maso an'izay asan'ny ministère ny transport mahakasika ny fahafatesany mpiray-tandrazana amitsika. Sambo nitondra olona 30. Misy fianakaviana 4 ao anatin'izay. Misy malagasy 4 ao anatin'izay. De avelavela ho azy iny satria zanaky ny tanàna le tompo sambo de antsika samitsika io ny olona manao asa soa tsy tokony kitikitiana. Zany hoe zany ny fiainan'olona anankiray zany vao vidiny asa soa. Zaho député fanjakana, zaho mpanao asa soa ao amin'ny Mahajanga, zany hoe mahazo mamono olona zany ao. Ankitsy rano na ankolaka mahazo mamono olona zany satria mpanao asa soa, satria zaho député tsy azo atao ninninna. Zany ve no fomba fisainana mila hoarovantsika, de mieritreritra tsika androso. De ny fijoroako am'izay zavatra zay ve no maharatsy ahy. Satria zay zany manenjika zanaka Mahajanga ao, satria zanaka Mahajanga maro losy, maro tsisy ilana azy ho an'izay mpanao azy. De zao no menareo tsiny. Ka tsininareo zakaiko ary apetrako amin'ny soroko mihitsy. Fa raha ny hadalana no ampitahoranareo hoe hanapaka fihavanana, tapaonareo fihavanana fa tsy olana. Solom-bavambahoaka no miteny zao. Miteny amin'ny alalan'ny vahoaka fa tsy amin'ny alalan'ny communauté anankiray, na fiaviana anankiray, na finoana anankiray, na foko anankiray. Fa miteny amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy rehetra manerana Madagasikara indrindra fa mifaritra zay nambovidy. Ka noho izany sarotiny ao amin'ny ainy mpiray-tandrazana amitsika. Tsisy resaka mihitsy ny sambo vers le 16 juin firmois zay. Efa hiditra tsika 6e mois de mbola very foana io sambo, tsisy déclaration avy amin'ny fanjakana. Tsy miakatra fitsarana izy io, ny fanadediana very anjambany. Ireo tompo-kavana zay manana piasa ao anatiny io tsy misitraka fanomezana, efa nijanona efa ela. Ny olona zay miteny an'io atao hoe manala baraka, zay miresaka an'io mahazo menasy. Tsika tsy fanjakana baroa fa fanjakana tandalana, misy lalàna mifehy azy. Raha ny fanjakana teo aloha tsy miraharaha an'izay, ny fanjakana am'izao entitra am'izay fampiarana ny lalàna zay. Ka androany tsika miresaka eto anjaran'ny fanjakana tanteraka no miditra amin'ny fanadediana mahakasika an'iny sambo veriny. Anjaran'ny fanjakana zany fa tsy anjaran'ny afakandro. Manara-maso fotsiny ny députénareo hoe atao sa tsy atao, misy zavatra tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ao, de anjarako mijery an'izay. Za tsy mila vola manao an'io fa tena fitiavana tandrazana sy mpiray-tandrazana satria sarobidiny aina tsy voavidiny fihavanana zany ary tsy voavidiny vola. Zay no zavatra mila ampanjakaitsika amin'ny tanànatsika. Ka zay ho an'ny tsy mahazaka an'izay mila manindry fo manomana ny fomba fieritseretana fa tsy maintsy zay no iainantsika ao. Ka tsara ny afantarantsika an'izay zavatra zay mba tsy afangarontsika hoe manenjika olona mpanao be debe ny olona mpanao asa soa Mahajanga. Fa ny anay moa zany avy any ivelany tsy de misy lanjany loatra. Fa nefa fahitako azy
na mahaolana nandritra ny fotoana efa mampolo taona ny nanaovanay azy ary mbola mitohy hatramin'izao ary mbola ho betsabetsaka in'izay no ataonay eo tapitananatsika sy ny manodidina ary mbola havonina ny tenanay ianao an'izay fa tsisy valerany io am'izay olona mitsikera fa tsy problème zay fa ny soa atao le venam-bola tsisy olona very manao asa soa ary tsika tsy manentsika olona amin'ny asa soa ataony satria samy manana ny finoany tsirairay ary mikatsaka ny mahasoa azy amin'ny fiainany any ankoatra ka tsy afaka ifandrarana izany fa ny mampirisika azy no atao mba betsaka ny olona manao asa soa dia mba mifanampitsika satria tsisy manana ny ampy zay ny fomba fisainana zay ny fomba fiainana ihany koa fa ny asa professionnel sy ny lalàna mipetraka zavatra hafa koa zay hoe tsisy olona amboniny lalàna ambaniny lalàna tsy nampiarina ny lalàna taloha fa amin'izao mianatra zay zany makasika an'iny fahatelo farany point makasika ny resaka hoe fanalana solombavambahoaka zay tsy nanatrika session zany hoe 2 volana angarangidina zahay manao session ordinaire nandany an'iny loi de finance initiale farany teo 2 volana angarangidina zahay nanao fivoriana tao misy any solombavambahoaka ninia tsy tonga nandritra an'izay 2 volana zay ary tsy nametraka antony tsy natongavana nazahoako tsiny zay fa satria misy solombavambahoaka ny Mahajanga faritany Mahajanga 3 be zao satria za vice président de l'Assemblée nationale faritany Mahajanga hoe tsy niaro azy ireo ny lalàna mazava ny règlement intérieur ny lalam-panorenana dia manala tena ny olona tsy manatrika session ka fahotako ve tsiniko ve raha ohatra misy ny fampiarana ny lalàna nefa efa fantatra andreo solombavambahoaka reo zavatra miandry azy fa ninia izy satria ny fanjakana teo aloha afaka baranainy ino moa nanaovandreo azy zay baranainy anao miditra baranainy anao mivoaka mangalatra anao tsy be dia rehefa miaraka amin'ny fitondrana mamon'olona anao tsy azo samborona rehefa miaraka amin'ny fitondrana diovina foana ohatran'ireny faty ny kararana atao Antananarivo reny nisy papasosy dia zaho ndraiky tsika za miverina indray hoe io fa tsy tia zanaka ny Mahajanga satria misy 3 be zao tafiditra anatin'iny nazavaiko aminareo tafiditra ny Analalava tafiditra tao Mahajanga voalohany tafiditra député Mitsinjo olobenay tsy ohatran'izay ny fomba ifampitezahantsika zany raha resaka olobe zany tsika zany misy signification maro zany avo afaka ametrahantsika ny olona anankiray hoe olobe tsy ny olona nazo taona rehetra atao hoe olobe tsy ny olona misy volofotsy rehetra na sola atao hoe olobe fa jery no maha olobe olo ny fomba fisainany no maha olobe olo fa tsy amenareo tsiny ao satria hiaro an'io zavatra tsy fanaran-dalàna io ary tsy maintsy mijoro zany zao tsia voafetra ny andaikitra zay sahaniko mamaha ny olana rehetra zay misy amintsika ao araka an'izay azoko atao voafaritra agnatin'ny fampiarana ny lalàna fa za tsy afaka idépasser an'izay fa za tsy hamaly an'izay hoe tsy hamaly an'izay resaka zay anavinavina hoe tsy zao any nyteny andreo solombavambahoaka reo aza manatrika hafa koa mafipetraky an'izay fa tiako lazaina tsy nisy nanaka an'andreo mandainga ny lehibe ny mpanohitra milaza fa hoe no ny fitandrona ny ain'izy ireo inona problème ndreo ny anankiray manompanompa olo amin'ny Facebook ao tsy mety misy farany izy ny hitatsika iny na filohanam-pirenena aza tsy asiany fotony tsy asiany dikany ny fiandriana amin'ny pirenena ara hitsakitsainy izy nandraona azy iza ka vandiny rajoely nampianariny anareo tazominareo fa zahay kosa amin'izao mpitondra vaovao no mitondra anay mitondra anay amin'ny mahitsy dia rainay izy zahay sarotiny amin'io ary mamalavala an'io ka raha tsy henonareo zay nandritra n'ireny fotoana regny tsy fisolelahana mihitsiny fa fanaraha maso ary entitra zay tsy ho vitako za samirery fampanosoana amin'ny Mahajanga io fa irahantsika rehetra io na faritanytsika zany na io tanàna misy atsika io aoka tsika hifanampy hifanoana amin'ny zavatra tsara fa tsy amin'ny zavatra ratsy ary aza mitonontonona n'io resaka Mahajanga io fa samy tompony fa tsika lasa manjary manao faux débat tsika
malagasy tompony Madagasikara, malagasy tompony Mahajanga na province io na Mahajanga ville. Ny olona zay avy any ivelany aza mangataka nationalité amitsika, ohatra ny Karana zao fa manao nationalité malagasy, ny Komorianina zay ny findra monina amitsika zay mipetraka ao Mahajanga fa manana nationalité malagasy. Tsy afaka lazaiko mihitsy indreo tsy gasy satria fa manana nationalité, mizaka ny zo-pirenena malagasy na vazaha io, misy vazaha, misy Komorianina koa, mety isy Komorianina maro efa gasy reo, za tsy androkandreo mihitsy satria pretanindrazana amiko reo rehefa mahafeno ny fepetra ka maha ray aman-dreny ahy amin'ny tanàna Mahajanga mitandro an'izay unité zay zaho, mitandrovana ny fihavanantsika, ny firaisan-kinatsika fa tsy amin'ny zavatra tsy manjary. Makasika ny intervention zanaky ny Mahajanga azon'ny problème mitsangana zahay, fa kosa raha ohatra tafiditra anatiny zavatra tsy ho vitanay, inona moa zavatra tsy ho vitanay? Ny olona anankiray zany ohatra nataontsika, ohatra tafiditra anatin'ny resaka déstabilisation, fanonganam-panjakana. Amin'ny fomba karakory ahafahako hiaro an'izay olo zay, ny lalàna raha fa manenjika azy, intervention ohatrany ahoana no ataoko am'izay? Tsy ho vitako zay. Za tsy hamita tena, tsy ho vitako zay. Reo député rehetrarehetra nazo ny problème reo na avy amin'ny faritra misy antsika na tsy ho vitako anao intervention zay satria ny lalàna mametraka ahy ho ambany lalàna. Ohatran'izay koa reo zanakitsika tratra ny problème. Rehefa mihoatra an'izay fefy zay tsy vitako, fa raha ohatra olona tsy meloka izy hamoronana dossier, za tsy maneky niza za tsy maneky raha olona hamoronana dossier ary tsisy an'izay fisainana zay am'izao. Ny olona zay iangarana anaovana tsindrazolena, zahay zany tsy maneky an'izay ary zaho mihitsy ny avonina hiady amin'izay zavatra zay. Ka alohan'ny amaranako azy zany tiako ny mampahafantatritsika voaka amin'ny Mahajanga fa betsaka ny asa vitanay, tsy vitany mandray olona manjatony zay isan'andro, mamaha problème zahay, tsy keliny koa mihoatra an'izay na tsy isan'andro fa mamaha problème zahay. Ataonay zany ary tsisy risoriso zany fa efa nahazo baiko ny rehetrarehetra mamaha ny problème amin'olona rehetrarehetra iarany tsy mety. Farany de zao ho an'olona rehetrarehetra zay tratra ny tsindrazolena, tratra ny katramo, fanambakana, abus de pouvoir, sisa sy ny sisa, mahatsapa an'izay nareo tongava amin'ny solombavambahoaka ao fa raisiny ary vahainy zay. Na olona solombavambahoaka ianao manao tsy mety, tsy azonao am'izany afakandro ary misy ka zany. Rehefa anao zavatra tsy mety ianao tsisy lalanareo am'izany ary tsy maneky an'izany ao. Na mpitondra anao, na olo-mpanjakana ambony ianao, rehefa zavatra tsy mety aza terena ny mpiasa-mpanjakana avelao reo miasa malalaka fa aza anaovana tsindry hoe tsy maintsy zao ty, tsy maintsy gadraina ty, samborina ty, ataovan'izao ty. Ny olona manao zavatra tsy mety zavatra hafa zay, fa hoe olona tsy tiana tsy maintsy enjena tsy mety zay. Tsika manaraka ny rariny sy nitsiny. Tiako zany iresako an'izay zavatra zay nandroany mba haizantsika fa hoe tsisy fanenjehana olona be fahatany zany eto ary tsisy fanenjehana zanaka Mahajanga zany eo. Zay teneniko hoe miavahana atsika, mitandara atsika, andao hiaraka atsika mpandrosany io tanàna atsika eo. Hitanareo ka mba tsisy valifaty eo fa fanjakana na asany ary ho avy izy io, tsy ilaza nareo fa hoe valifaty io. Betsaka ny zavatra tsy nandeha tamitsika tao, na tamin'ny gouvernorat zany, na tamin'ny commune zany, na tamin'ny olon-tsotra zay nanao zay zavatra tiany nataony zany, nisy an'izany. Ka raha fanjakana manao an'izay androany anara-pitso aza mifanometsitsika, mifakafantatra loatra atsika io. Zay moa zany no amaliako ny fangatahan'ny olombitsy na maromaro mangataka fanazavana makasika ny zavatra niseho teo avelao atsika mba hiaina ao anatin'ny fahamarinana fa zay ihany no anampy atsika amin'ny fampandrosoana nyty firenenantsika tia de mahaizantsika misafidy ny lalana izorantsika sy alehantsika satria tsy afaka hiditra amin'ny élection tsika raha tsy manova ny lalam-panorenana. Mikitika ny lalam-panorenana tsy maintsy miditra atsika ao anatin'ny 5e république. Tsy fotoana zao no angatanareo décentralisation hoe ataovinareo izy eo, tsy teteza mita zao no anaovantsika an'izay. Fa amin'ny fotoanany concertation nationale mivonona ny faritra tsirairay ametraka ny rafitra takiny. Za moa defa mametraka foana na province autonome na état
fédéraly tsisy ankoatran'izay roa zay no avy aty amiko aty zay no anavitra ny firenenantsika eo zay no anavitra nyty tanindrazantsika aty sy ny malagasy fa tsy état unitaire zany velively efa niadivako hatramin'izay nareo gaga hoe aiza anao tsy miteny ho avy concertation hisy au niveau ny fokotany ny any amin'ny commune ny any amin'ny district ny amin'ny chef lieu de région amin'ny province miraisa feotsika amin'izay province autonome zay na état fédéral zay tsisy ankoatran'izay fa tsy miova atsika mbola atsika foana io fa mitondra amin'izao vaolana no roso fa famahana olana no atao fanazavana an'izay zavatra malotoloto no atao fa tsy hoe problème tsy problème tsy fanenjen'olona io fa fanovana io mila mizaka amin'izay nareo mizatra satria zay zavatra niadivatsika ny mila mpiaritsika sota tokoa makasitraka anareo ny aino mbola ho avytsika hanao tatitra ny zavabitany solomavambahoaka amin'ny fomba officiely ao amin'ny tanànatsika satria voasakana atsika taloha fa am'izao tsika afaka manao tatitra manaraka ny lalàna ny rehetrarehetra ao anatin'izay na zao manara-dalàna ihany koa tsy sakana amin'izay fa tena ataotsika ampitiavana ny fampafantarana zavatra rehetrarehetra kasaitsika atao sy zay atao sy ny asa vitan'ny fitoram-panjakana miasa fanjakana atsika eo toanotsika io présidentsika io fa tena manao izy io manao izy fa manao raha tsy mora surtout firenenany vonoin'olo nandritrany fa presque firy-taona ny tondrany rajoelona teo trosa milliers de milliards ka tsy maintsy nitaky fotoana 2 mois tsika 3 mois tsika zao Tananarivo nangina tanteraka ary raha vita reo projet saofika sovi be zay ataon'ny fitoram-panjakana am'izao tsisy délestage intsony eto Tananarivo nefa zanaka amin'ny faritra no mitondra io lazaina foana io resaka cause côtière cause au plateau maro fa fitiavan-tanindrazana tsy mametraka foko ary tsy mametraka fiaviana io tsy mametraka finoana io fa ny fitiavan-tanindrazana tompoka ho an'olona zay tia tanindrazana zanaky ny Tananarivo mitondra nandritra fotoana maro nefa jerevo ranonainany Tananarivo zanaka amin'ny faritra zao mitondra izy eo jereo nareo 3 mois fotsiny tsy délestage efa vitsy ny ahitanao délestage eto Tananarivo ka inona mahatonga an'izay zay le fitiavan-tanindrazana zay tsika tokony ho fiera misy an'io président io fierté tsika io arovantsika io ampiatsika io aza fitain'olo rajoely firy-tao tsy navita nagnova an'ity firenena ty olo 3 mois mamaha problème ny Tananarivo eky resaitsika Majunga zao fa iova koa resaka rano province hafa fa mandeha amin'ny région roy fa idiran'ny rano misy asa mandeha malaky ao ny route nationale mandeha ra Madagasikara am'izao fanamboarana za tsy teny resaka maro anareo amin'ny région melaky ho vita lalany mainty rano tsy didy za tsy resaky raha maro satria za tsy mpianatra ny rajoely fa ho hitatsika eo zay lafa lerany mandeha zay asa zay tiako tenenina tsy ahita président karaha io tsika sarotra ahitatsika président tsotra antsoinao amin'ny andro atoandro azonao antsoinao amin'ny andro alina azonao magnome numéro téléphone mbola ino koa tadiavitsika tsy misy Ange Gabriel hitondra atsika eto tsy misy Ange Demoro hitondra atsika eto fa olombelona ihany fa rehefa metimety tsaratsara mahitsihitsy zany ilaitsika fa rehefa tena hoe fa tsy izy igny dakaitsika igny agny izy nanao sesitany a Dubai ka zay izy sotratsika rehetrarehetra amin'ny manaraka angambantsika manao misimisy rehefa amin'ny fotoana ilana azy